eny ary taoriny fanamarinana ireo voka-pifidianana manerana ny birao-pifidianana 5 manerana ny nosy tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa ny flou nasionaly ny filan-kevitry ny olavitry ny mpanao gazety izay notanterahana ny fahaenina ny volana desambra lasa teo dia toy izao ny vokatra. Isan'ny birao fandatsam-bato 5 isan'ny mpifidy voasoratra anarana 300 sy arivo. Isan'ny mpifidy nandasa-bato 7 sy 500, vato fotsy tsy manan-kery 2 ary nisan'ny vato manan-kery 5 sy 500. Toy izao ara ny vato azon'ny kandida amin'ny rahalahy ny fanandrina tamin'ny fifidianana notanterahana ny sabotsy fahaenina volana desambra lasa teo. Ny kandida laharana fahatelo Rakotojanany Hervé dia nahazo ny vato 750 na ny salanisa 7 faingo 270 isanjato. Ny kandida laharana fahaefatra kosa Rakotonirina Gérard dia nahazo ny vato 770 sy 300 na ny salanisa 70 faingo 80 isanjato. Arak'izany dia nitapavitriana tamin'ny fifidianana ny sabotsy lasa teo iny dia 770 faingo 30 isanjato. Ambarary fa lany tamin'ny fifidianana izay oflohany olavitry ny mpanao gazety fiodinana faharoa natao ny sabotsy 9 desambra 2014 lasa teo. Andriamato Rakotonirina Gérard nahazo ny vato 770 sy 300 ary manana ny tambato 70 faingo 80 isanjato amin'ny vato manan-kery. Aorian'izao fanambarana fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana fiodinana faharoa ho an'ny flou nasionaly izao dia ho tanterahana amin'ny zoma fa 7 volana desambra 2014 eny amin'ny hôtel Pandore eny Mandrosoa Ivato ny lanona mpametrahana amin'ny toerany amin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana misy 5 voafidy andrafitra ny filan-kevitry ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izay ahitana ny flou nasionaly, ny flou lefitra isam-paritany, ny sekretera jeneraly, ny mpitambola ary ny mpanolontsaina isam-paritany. Natao teto Antananarivo ny 12 anio 12 ny volana desambra 2014.